Mahafaly hatrany ry havana malala rehetra ny tompo miarabantsika mahatratra ty alarobia fa 8 volana oktobra taona 2025 ato anatin'izao sakafom-panahy izao ary mpanjinantsika hatrany ny loha hevitra manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo ivavaka isika ry havana raha io faly ny fonay midera mankalaza mame voninahitra anao de rainay ianao fa lehibe ny fitondranao ny fiainanay lehibe ny fitantananao sy ny fitsombinanao anay faly ny fonay Andriamanitra fa ianao ny mbola niaro sy ny vimbina ny tantana anay ka manome anay tombonandrom-pahavelomana indray manome anay izao fotoana izao ahafahanay indray koa miaino ny teninao ny afatrao miaino izay tianao ambara aminay indray satria ny teninao tokoa hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra vonina ny aino anao ary zay tompo de mitenena aminay ary de misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesoa amen. Eny ary havana sakafom-panahintsika amin'ity dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia 1:20 Isaia 1:20 andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 4 Isaia 1:20 andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 4 toy izao mivaky izany amin'ny anaran'i Jesoa. Fa izako de hamaly ny asany sy ny heviny ho avy ny hamorinany jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny dia ho avy ireo ka hahita ny voninahitro ary asiako famantarana eo aminy ary izay afaka mandositra dia iraiko ho any amin'ny jentilisa dia ho an'ny Tarsisy sy Paoly ary Lydia izay manenjana tsipika ary ho any Tobala sy Javana dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandre ny lazako na nahita ny voninahitro ary hitoro ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy ary hitondra ny railanareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehovah mitaingy tsoavaly sy ao anaty kalesy sy filanjana ary mitaingina pondra sy rameva hiainga mpandeha ho any Jerosalema tendrombohitro masina hoy Jehovah dia tahaka ny fitondran'ny zanak'Israely ny fanatitra ho anina ao anatin'ny vilia madio ho any an-tranon'i Jehovah ary amin'ireo aza no hakako ho mpisorona sy levita hoy Jehovah fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay hataoko no haharitra eo anatrehako hoy Jehovah dia hoy izy dia toy izany ny haharetan'ny taranakareo sy ny anaranareo ary isaky ny voaloam-bolana sy isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra hiankoka eo anatrehako hoy Jehovah ary hivoaka izy ireny ka hijera ny fatin'ny olona izay efa niodina tamiko fa ny kankana tsy ho faty ary ny afony tsy ho vonoana ary hatao ny nofo rehetra ho favetavetana izy amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Anapaka amponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy amen. Amin'ny faran'ny bokin'ny Isaia ry havana dia manambara ny tompo fa hanangona ny firenena rehetra izy mba hahita ny voninahiny ary io ny famintinana lehibe amin'ny afatry ny Isaia rehetra rehetra ny famonjena sy ny fanjakan'Andriamanitra de famonjena sy ny fanjakan'Andriamanitra nefany tsy ho amin'ny Israely ihany fa ho amin'izao tontolo izao mihitsy ary miseho eto ny fahendren'Andriamanitra mandrava ny sakana eo amin'ny olona sy ny fokom-pirenena. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo
Andea ho azavaintsika tsikelikely ny votoatiny am'ty andiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo itya ary misy fizarana maromaro izany raha mijery manko tsika zao ny andiny fahavalo ambiny folo ka ny fahasivy ambiny folo de Andriamanitra manangona ny jentilisa rehetra zay no hita ao. Andriamanitra manangona ny jentilisa rehetra zay manko ny ambarany eo amin'ny andiny fahavalo ambiny folo fa izao de hamaly ny asany sy ny heviny ho avy ny hamorinany jentilisa rehetra sy ny samy hafa fiteny de ho avy ireo ka hahita ny voninahitra. Am'ty andiny ty ry havana dia Andriamanitra manome valiny ho an'ireo zay manohitra ny sitrapony, manome fitsarana ho an'ireo zay manohitra ny sitrapony. Nefa am'izany fotoana zany ihany koa no hanangonany ireo jentilisa, zany hoe ireo olona avy amin'ny firenena hafa ivelan'ny taranak'Israely zany. Ary io no manambara fa ny famonjena de tsy ho an'ny Israely ihany fa ho an'ny olona rehetra na ny fiteny rehetra azy dia natao ho an'ny olona rehetra ny famonjena. Misy voalaza ao amin'ny andin'ny fahavalo ambiny folo ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy de ho avy ireo ka hahita ny voninahitro. Rehefa miresaka hoe voninahitro zany de teny hebreo hoe kavod no tonga de tonga ao an-tsaina avy hatrany. Ny dikan'ny hoe kavod ry havana de manambara ny fisian'Andriamanitra fa fisian'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra ary ny herin'Andriamanitra izay hita maso amin'ny alalan'ny famonjena zay ataony. Midika zany fa ny olona rehetra de ahitan'Andriamanitra velona sy miasa ary tompon'ny tantara. Ny faharoa ry havana de izao hoe any amin'ny andiny fahasivy ambiny folo sy ny faharoapolo miresaka indrindra momba ireo olona ho lasa mpitory filazantsara, ireo olona lasa na hoe ireo olona tonga mpitory filazantsara. Andiny fahasivy ambiny folo sy ny faharoapolo no ahitana an'izany. Asiako famantarana eny aminy izy zay ny eo amin'ny soratra masinao ary izay afaka mandositra de ho irahiko ho any amin'ny jentilisa. Zany hoe tena omen'Andriamanitra fotoana mihitsy mba ahatonga ny olona handeha hitory ny filazantsara. Azafady. Andeha hanambara ny vaovao mahafaly amin'ny olombelona rehetra. Eto de manambara Andriamanitra fa tsy hisy olona sasany ho afaka mandositra amin'ny loza na hoe ny fitsarana zany de hoe de irany ireto olona ireto zany mba ho any amin'ny jentilisa, irahiny ireto olona ireto mba ho any amin'ny hafa firenena, ho any amin'ny hafa fiteny. Zafady tompoko. Azo lazaina ry havana fa tahaka ny hoe faminaniana na hoe asa fitoriana amin'ny filazantsara ho an'ny jentilisa izao lazainy Isaia izao. Ary rehefa ao amin'ny andiny fahasivy ambiny folo sy ny faharoapolo ao koa de ahitantsika ilay anara-tanàna maromaro: Tarsisy, Pola, Lydia, Tobala, Javana. Ireo de manondro faritra any amin'ny faritra Eropa sy Asia Mineura any daholo ireo. Zany de entina ilazana hoe na aiza na aiza. Miverina am'izay zany le fanontaniana, le tsy fanontaniana fa le teny teo, nasaina hitory amin'ny jentilisa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo rehefa jerevantsika izay fizarana voalohany sy faharoa teo zay de ianao, isika, izaho zao de jentilisa. Fa natsoan'Andriamanitra kosa isika handeha hitory ny filazantsara, handeha hanambara ny vaovao mahafaly amin'ny olombelona rehetra, amin'ny olona hafa firenena, amin'ny olona hafa fiteny amintsika. Miantso anao ny tompo ary sahia mitory filazantsara, mandehana mitory filazantsara.
mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zany hoe ny voalaza ao amin'ny soratra masiny. Ndao anohy isika ary andiny faharoapolo sy ny faraika amby roapolo de miresaka momba ny famonjena sy ny fanokanana vaovao na hoe ny famonjena sy ny famorina vaovao. Ao manko de misy an'izao hoe hitondra ny rahalanareo avy any amin'ny jentilisa sy mba ho fanatitra ho an'ny Jehovah. De ho alohalohan'izay le ary avy amin'ireo aza no hakako ho mpisorona sy levita hoy Jehovah. Zany hoe tena efa napetraka Andriamanitra hatramin'ny ela mihitsy zany. Ny jentilisa ry havana dia tsy natao hitoriana ny filazantsara fotsiny ihany fa natao hitory ihany koa ny filazantsara mba handraisan'ny olona hafa ny famonjena, mba hahatonga n'Andriamanitra tsy nifantoka ao amin'ny zanak'Israely ihany. Ary zany nahatonga ny Paoly tena samy teny mihitsy hoe za dia apôstôlin'ny jentilisa. Ary tsy izany ihany fa lazainy ato amin'ny soratra masina hoe fa avy amin'ireo aza no hakako mpisorona sy levita, ary manambara zany ry havana fanokanana na hoe fanamasinana vaovao tsy araka ny fiaviana ara-nofo hoe tsy maintsy levita no manao an'izany asa mpisorona zany, tsy araka an'izany ny aseho eto fa araka ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra. Mety hiteny tokoa ianao hoe zany ohatran'izao za ve de mba tsy mendrika anazy zany atao hoe olona zany, tsy mendrika anazy zany atao hoe pastera zany, tsy mendrika anazy zany atao hoe zao zany. Fa Andriamanitra ry havana de tsy mijery ny ara-nofinao na ny fiavianao fa ny fanamasinana kosa ny jereban'Andriamanitra. De meteza ary ho fanaka mahomby eo am-pelatanan'Andriamanitra hitoriana ny filazantsara, ka na io jentilisa na io any amin'ny Jiosy mandeha foana io ary mandeha foana milamina ny tantana ozy izy ny fitenenana zay. Faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo de miresaka momba ny fanjakana mandrakizay sy ny fivavahana hatrany. Eto manko de tena miteny mihitsy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao de ho avy ny nofo rehetra ka hiankohoka eo anatrehako. Eto Andriamanitra ry havana dia mampanantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay midika hoe fiainana vaovao mihitsy zany, zavatra vaovao omen'Andriamanitra. Ary zay mihitsy le nitenen'ny soratra masina hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Lanitra vaovao sy tany vaovao midika fahariana vaovao anao ihany koa zay. Amin'io tontolo vaovao io ny olona rehetra de hiankohoka eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'io tontolo vaovao io de Andriamanitra ny tena manam-pahefana tanteraka, ary ny olona de mivavaka mandrakizay amin'Andriamanitra. Ara teolojika dia io no anambarany hoe fanjakan'Andriamanitra. Raha resaka eskatolojia zany tena anambarana ny fanjakan'Andriamanitra tanteraka izany. Fotoana izay tsy misy anavahana ny amin'ny hoe tsy misy tsony ny fikotroanify, tsisy tsony ny fitomaniana, tsy misy tsony ny tebiteby, fa anatina fotoana izay anjakan'Andriamanitra irery ihany, anjakan'Andriamanitra mandrakizay irery ihany. Fa ny farany de izao amin'ny andiny fahaefatra amby roapolo hoe fitsarana sy fahaverezana ho an'izay tsy mankatòa. Fitsarana sy fahaverezana ho an'izay tsy mankatòa. Ao amin'ny andiny fahaefatra amby roapolo ry havana no ahitantsika an'izany. Ary hivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona izay efa niodina tamiko, ataony nofo rehetra ho fahavetavetana izy. Io ry havana no ohatran'ny hoe famaranana Isaiany bokiny sady famaranana Isaiany teniny de hoe fampitandremana sy fanambarana ny fitsaran'Andriamanitra,
fa izay tsy manaraka ny didin'andriamanitra dia ho faty tokoa. Ary ny soratra masinrary teo de miteny hoe safidinareo anio na fiainana na fahafatesany misafidy fiainana nareo velona misafidy fahafatesany nareo de maty. Ho an'izay mandan'andriamanitra zany de io le hoe fanamelohana mandrakizay, fa ho an'izay manaika an'andriamanitra kosa de le fahasambarana mandrakizay. Raha ara-panary amina de manambara fa tsy misy fanjakana, tsy misy fitsarana, fa izay manda dia mandray ny vokatry ny fandavana izy de ny fahaverezana mandrakizay izany. Ryhavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny famonjena de ho an'ny olombelona rehetra fa tsy hoe ho an'ny jiosy irery ihany. Ary ny jentilisa koa aza de lasa tonga vahoaka an'andriamanitra satria nahoana, satria nomen'andriamanitra fiainana vaovao izy am'ilay hoe tany vaovao sy lanitra vaovao. Kanefa eo anatrehan'izany de mampitandrina ny amin'ny tsy hiverenan'ny olona amin'andriamanitra andriamanitra izay tsy makatoa de azo tokoa. Ivavaka isika ry havana, misaotra anao zay andriamanitra fa lehibe zany fitantananao anay zany, mankasitraka fa afaka mivavaka aminao hatrany izahay, de tompo ampianaro izahay mba ahatonga anay ho vonona hatrany ny toro ny filazantsara anao, de misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary havana samita in'andriamanitra indray mirary soa daholo.